Toerana voalohany hotsidian'ny kandida marika Ravalomanina ny Alaotra Mangoro atao rian'ny fahavitany fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ny 7 Novambra 2022 lasa teo. Tonga Nisaotra sy nakasitraka ireo vahoaka marobe nifidy azy tamin'ny salan'ny Isambato ambony dia ambony ny kandida laharana faha 520. Fotoana moa io ny nohon'ny dada ny filanimpon'ny indray ao amin'ireo distrika 5 mandrafitra ny faritra. Efa fantatra ihany koa ny tsy maintsy hirosoana amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika ka nanambarany ny kandida marika Ravalomanina amin'ny fahavononany hiatrika izany sy bata amin'ny fandresena mazava ao arian'ny datany 12 Desambra 2022. Tena faly faly. Dia zay fifaliana izay no rahantsika miony eto androany. Zay fifaliana izay no ampitaiko aminareo hoe tsy izaho rery fa ny vahoaka malagasy ray manontolo dia miarabantsika hoe lasitsika fa tsy mihemindretsony fa tena azontsika eo. Fa ianareo aty Alaotra Mangoro anisany nahazo voalohany dia izay no mahatonga anisany nahazo voalohany ianareo. Efa nitsahatra izay ilay fanitsana fa tsy maintsy misy ny dingana any amin'ny 12e tour vonona any amin'izany tsika izay matahotra nareo. Dia izao aza lasa eritreretinareo na manahy na somary gagagaga hoe ary nahoana tsika no any amin'ny 5.30 na 35% na 34 tsy problème antsika izany satria betsaka loatra le alatra natao tao anatiny io. Tena ho aseho antsika azy mihitsy ohatra ninona marina tena nresentsika izy mazava tsara rehefa avy eo. Zay mahatonga hoe aza matahotra ninonareo fa betsaka tena betsaka misy dia misy mihitsy ny alatra izay tsy hita izay hanazavana azy aminareo fa nareo koa malala. Zay fomba rehetra azo natao dia nataony. Famezana vola nataony. Ka ny tiako resahana zany hoe miomana ary tsy isika rehetra hoe aho fa betsaka dia betsaka ireo olona anatevin-darana anampy antsika ary indrindrindrindra anohana antsika amin'ny fomba rehetra. Fanandritra ty fionana tamponina tao Alaotra Mangoro ty noho ny fampizaran'ny kandida marika Ravalomanina ny paikady vaovao hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa. Tena maro rahateo ireo ankolafo vonona hiara isalahy anohana sy hampandany ny kandida ny antoko tiako Madagasikara ka anisan'ny fanatsarana tsy maintsy atao marika izay fisokafana amin'ny vondro famondrona kery samihafa izay ka dia ajoro manomboka izao ny N25 na ny komity manohana ny laharana faha 520. Novaina zany le hoe tiako Madagasikara novaina hoe aho KMMR areo fikambanana samihafa novaina natao hoe K25 na K520. Zany hoe manomboka izao zany isy fiombona antsika menakavy mihitsy araka ny teniny tamin'ny toriteny telo izy hoe tena miady amin'ny maizina isika. Noho izany tsy maintsy azavaina. Anao tsy maintsy atao tena mivondrona tsara ny hery. Tsy maintsy ataontsika matanjaka tsara tsika miomana tsara. Dia le K25 dikany hoe komity. 25 na komity 520 fa nasorona le hoe komity natao K fotsiny. Betsaka le olona natevin-darana antsika anampy antsika. Dia raha ohatra izy ireo mahita hoe sarotra be aminay niditra amin'ny team na sarotra be aminay niditra amin'ny anina eny tsy maninona fa K25. K25 miasa miaraka tsika aloha tena ray ihany nataontsika mety nareo dia nareo mpanao gazety koa izay tonga ao zay mahatonga hoe avy aloha izy hidina mpanao gazety anisany tena mitana laharana lehibe sy ny tana andraikitra lehibe ny mpanao gazety mba hampahafantarana ny olona an'izany. Hevitra be zany fa zany nanao ny hevitra hoe K25. Tsara ny mampahafantatra fa faritra anisany nahazoany laharana faha 520 kandida marika Ravalomanina vato betsaka indrindra atao arian'ny faritra Bongolava i Alaotra Mangoro.